Zay mahatonga anahy miteny foana hoe zaho aloha mialatsiny tena mialatsiny mihitsy fa amiko hafahafa amiko ny fomba nafatesany matora Tsiraka Didier. Faly miarabandray amizao andro alatsinainy arivariva tanin'olona mandeha ny YouTube ho atsika zay manaraka ny YouTube ary tongava malaky fa ok ndao ary maro moa zany dia mbola azo atao na tsy hoe tara akory fa niona tamin'ny solovava na ny mpiaro atsikitsika zany amin'ny raharaha rehetrarehetra zay mandeha anenjehana atsika am'tony fandaharany tony zany sy zay zavatra mety fandrimondringotra am'izany ka anenjehana atsika directement na indirectement. Eto de tsy maintsy jerena koa ny situation financière par rapport amin'ny hoe aiza ho aiza ny tokony enjehana, inona ny tokony tsy ampy, ahoana ny tokony atao amenona an'io sy ny karazany zany, de tena jerena teo zany izy natao ny analyse rehetra. De eto eny sady sanganehana no tsy afiany koa zany fa ohatrany hoe raha ohatra zany mahita an'ireny le zavatra mitsanga teny tany Madagasikara reny ny fomba fieritseretana ny vehivavy, fomba de considération apetraka mihitsy amin'reto le vehivavy malagasy reto zany izy ireo koa ve mba mametraka ny tenany amin'ny toerana misy azy sa ahoana marina izy ireo. Zao defa natao ny analyse zany hoe olona firy taona ka hatramin'ny firy taona ny tena mpanaraka anahy. Tena nahafinaritra be ny jery an'izy fa eo amin'ny 40 ka hatrany amin'ny 430 taona no majoritaire. 40 ka hatrany amin'ny 430 taona. De eo amin'ny 430 taona ka hatrany amin'ny 70 taona manaraka. Ny après an'izay moa zany tsy ferana. Fa kay zany za ty mieritreritra hoe faiseur d'opinion olona tsy tonga de afaka miresaka amin'ny olona manaparitaka manana famatorana. Za tsy miteny hoe tsy manana famatorana le 40 taona ka hatrany amin'ny 430 taona fa tena tsy nieritreretiko mihitsy hoe majorité tanora no manaraka atsika eto. Ny zavatra pitaitsika nefa dia araky le tenin'le ranaman'izay hoe misy azo raisina mpampianatra io zany no miteny an'izay hoe ary izy moa ny angavy anah hoe mpampianatra ambony zany eny amin'ny université ary efa ministre zany olo zany matetika. Izy moa niteny anah hoe le zavatra tondrangany tena mampianatra olona ary tsy afenina fa mahafinaritra le izy satria misy pédagogie mipetraka tsara ary tsy mba hoe hita hoe za mondoka fa tsy averiko le izy fa hoe misy zavatra ozy izy azo raisina ao anatin'le izy ary tsy kely fa be de be. De tadidiko ny tenin'izay le namako zay, zay le professeur zay le ministre zay de ozy hoe zay zany le izy. Fa tsy vitan'izay nefany le 40 ka hatramin'ny 430 taona. Rehefa natao ndray le analyse-n'le hoe olona takany ahoana ny akabeazany tena mpanaraka anahy
De zao no lazaiko anareo. Majorité ny vehivavy. Majorité ny vehivavy ary eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 50 taona. Zany hoe les tranches d'âge amin'ny 25 à 50 iny zany an, majorité vehivavy. Tsy midika koa zany hoe tsisy le tanora koa vehivavy 40 ka hatramin'ny 50 taona, misy fa ny majorité zany de tena vehivavy. Narana zany Ivan Joué. De rehefa ndinihana ndraiky koa zany, ary misaotra amin'ny vehivavy aloha zany an, tena misaotra anareo be dia be, fa mbola hisaotra anareo fanindroany ary tena mitafotafo mihitsy. Rehefa ndinihana ihany koa zany le hoe olona ohatrany ahoana, teo zany le olona ohatrany ahoana manaraka anahy, vehivavy majoritaire, tena majoritaire absolu. De rehefa ndinihana ndraiky koa hoe jerena le virement, tsy haiko moa zany, ialako tsiny amin'ny lehilahy zany zay tokom-bady, na ialako tsiny aminareo tovolahy na ray aman-dreny lehilahy, fa tena rehefa jerena zany le compte rehetrarehetra, tena majorité, mahatratratra any amin'ny 70 isan-jato, vehivavy ny tena manome donation. Ary mbola vehivavy ihany koa ny tompon'ny décor amin'ny fanomezana betsaka. Tena incroyable, vehivavy majorité. Misy vehivavy tao tany amin'ny taona 20 sy 20, satria tanytsika ne tany amin'ny 2018 efa nanomboka. Tena marina zany, efa 7 taona zany zao ty fandaharany ty. Teo amin'ny 2200 teo, no tonga de nalefa ny le ramatoa, le madama zany, petraka aty andafy aty. Tena bravo anareo vehivavy, ary tena hita tokoa hoe ny vehivavy mahita ny ao an-tokantrano ka mahafantatra hoe mijaly ny vahoaka malagasy. Ary za zany teo aho zao rehefa tonga tato an-trano de sady faly no sahirana ihany koa, satria ny différence mbola lavidavitra zany, tsy azo tereko masaka toy ny voalobodraza hoe ny fitenenana zay, ny différence hoe tokony aloha amin'ny avocat zany mbola lavidavitra. Kanefa ny faly aho hoe zao manko rehefa misy zavatra atao zany, na izaza ao ara mizara zany tamin'ny olona. Hoy za tamin'le filoham-pirenena anankiray zay, mialatsiny tsy ho teneniko, rehefa ny vehivavy manomboka menimenina sy mitabataba, de vita izay le fitondrana. Satria ny tena marina ho de zao, ny vehivavy no tena mitondra ny lohan'ireo lehilahy reo. Fa resaka be fotsiny ny hoe ny lehilahy no mitondra ny lohan'ny vehivavy. Ary satria ireo vehivavy reo koa mahita amin'ny famarinana ao anatin'ny tokantrano, inona marina no mitrango anaty vilany, isan'andro ireo vehivavy reo de tsy maintsy manao mazy. Tam'izany moa 10 000 francs mbola mahavita zavatra betsaka. Efa nanomboka kelikely.
Azonao eritreretina avy eo Andry Matofolo 10 000 francs no vola apetraka Ramose amin'ny maraina. De Ramose mieritseritra ny lasomby tombosomby ny alina. Fa isan'andro ireo vehivavy ireo de manao mazio aho. Mba fahana mampifalifaly ny tokantrano kely. Ary mahavita miafo aho. Fa rehefa ireo no menomenona, rehefa reo manomboka mitabataba, rehefa reo no mitondra vilany eny an-dalambe, de vita zay, de fitondrana ho. Ka amin'ny atsika zany da raha isika amin'ny atsika hoe vehivavy no majoritaire. Tsy midiko zany hoe tsy manao ny lehilahy. Fa ny vehivavy mihitsy nefa mitonga ery amin'ny devant ery hoe tsy zakany tsena ntsony ty. Fandao zay mampety ny tolona ka mety amitsika, mampitaboka an'io de apitsika. Satria ninina lazaina, ninina resaka teneninao, dia tsy maintsy zay ny finalité ny ao anatin'ny sain'ny olona manaraka an'ity fandaharany ity. Tsy maintsy zay. Ka isaorako manokana, mamerina eto tena isaorako manokana ary samy malala sy mahatsapy nareo any amin'ny misy anareo tsirairay aby any. Amin'ny misaorana, omeko anareo misaorana mitafotafo. Satria, hoy maître hoe William Bourdon, numéro 1 frantsay zany, jereo tsara mihitsy ny reny any amin'ny filazana vaovao sy ny karazany reny, any amin'ny Google reny, de jereo William Bourdon zany, fa bête noire ny fitondrana malaky, fitondram-panjakana maramara saina any Afrika, ary bientôt pour Madagascar zany, ary mahay manao frantsay ara, zany William Bourdon zany. Raha ohatra nareo anareo any ananany, manana proof tena tsy azo ivalozana, ary mangataka aminareo mba hitsikaraka an'izany, de zao alefaso aty. Fa tsika miaraka amin'le hoe groupement na mpanao gazety io, groupement na olona mpahay lalàna io, groupement na olona miasa amin'ny lalàna io, ino anivon'ny fitsarana sy ny karazany eny, atsona hoe Sherpa. Jereo kely zay Sherpa zay, discret io fa miasa io. Tsy avy laza ny exploit-n'io fa manjary manahirana eto fa aloky nareo no mijery azy sy mamaky azy. Fa any ny canal zany hitondratsika azy raha ohatra ka. Tsy mila mandovoly io. Alao aloha azavy zay. Honoraire angambany rehefa mandeha tribunal izy, amical na fraternel, no angatahany io le hoe Sherpa io. Ny Sherpa dia tsy hoe miaro izy na hoe izy no avocat, fa izy no manao ny investigation miaraka amindreo le ramification misy eran'izao tontolo zao, de izy no se constituer partie civile aty andafy, zany hoe izy no mitondra ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana rehefa masaka tsara sy bien ficelé tsara ny dossier eo am-pelatanana entina am'izany. Tanareo am'izany fa marina fa ny fotoana tsika miazakazaka, mila manenjika ary mila mandeha mafimafy. Kanefany tsy maintsy misy ihany koa ny zavatra mandalo ny principe sy ny processus maromaro, ny procédure ihany koa etsan-danin'izany. Tsy azonao atao mihitsy no mivioler procédure na droit an'ny hafa mba tsy sin'ny hoe vice procédure
na vice de fond, na misy abus, na misy zavatra hoe tsy mety iny fomba tondranao ny investigationnao na ny enquêtinao, dia manjary le raharaha no vototra ary andizan'ny olona fotsiny tsika mianakavy am'izay fantatro. Ary nazara manaiky marina kokoa, marina tokoa ny zavatra eritreretintsika mianakavy. Tena manaiky an'izay non maman, non. Tena manaiky an'izay fa tsy maintsy misy arahana ary io tsy vitany hoe andeha hoe serpa fotsiny fa ze manao rehetrarehetra na izy na iza eno fa na de hoe mety adversaire ko raha dia encouragena daholo satria zay mahavita ary sy zay mahatanteraka dia arabaina miondrika mpanajana ny tena hoe tena bravo. Zay no tanjona fa tsy ny hoe nde faninana bêtement ka nde ifandrora amy zavatra atao. Tsy zay le izy fa niza zany mieritreritra am'izay eritrerititsika mianakavy rehetrarehetra ao anatin'ny saitsika ao dia arabaina amin'ny fanaovana zany. Raiso ny andraikitra, raiso ihany koa ny adidy. Zay zany ny fisaorana omeko anareo andriambavilanitra. Misy malagasy, misy vahiny koa ao anatiny. Namana fahiny moa zany de gaga hoe ary ianao izy lasa zareo zany lasa mindresaka ianao tena ay ianao ty satria amy teknôlôjia am'izao fotoan'izao zany de adika andrala am'le intelligence artificielle le izy de fantany hoe inona ny zavatra teneniko de gagabe zareo lasa tena politika be de zavatra teneniko fa za fa manazava foana moa hoe bon na izany na zany miezaka foana no janona ny hoe ho mpanao gazety ao anatin'le zavatra atao satria tsy mieritreritra ny viser place na akatoerana satria manjary tsy crédible ny zavatra atao hoe sady juge anao ny parti critiquenao le olona nefa ianao koa nde aka placen'le olona tsy mety zany amiko personnellement zany sanangazoko mo. Bon maly dia nanao fandaharana ny live privé na ny live VIP dia la mafia malgache ny titre tam'izany. Maromaro ny olona miazakazaka natao hoe namonjy ny jery ny sasany ary au dernier moment de ohatrany mba nalahelo ihany ny tena dia niraisina ny jery. Taoko nefa ny tsy tafiditra no ny problema ara teknika ny lien sy ny karazany zany miezaka tsika tompoko fa tokony ho fantatrareo fa kelikely any tsika arabola iezaka tsika anao abonnement annuel zany ifampizarana amitsika ny problema tsika anao abonnement annuel ny Zoom de am'izay tsisy tapatapaka tsony rehefa vao manomboka ka hatramin'ny farany. Na izaha manokana raha ambetea am'le izy tapatapaka satria tapaka le fil d'idée de manjary tsy afaponareo am'le qualité an'le asa. Maro zao de tena tsy afeniko fa tena diniko mihitsy hoe ny cible anisan'ny cible n'reto mafia reto ny grande mine tena za intéressé andrehetro meva rakotorvelo tena mialatsiny monsieur André Atso fa hovaliko anao rehefa aveo fa tena tsy atao amin'ny YouTube zany tsy de ny mamaly ao fa vonjeo atao amin'ny bon alefako eo amin'ny YouTube aminareo numéro ako dia atsonareo za MP azafady Andraso 06 58 47 11
73. Atsonareo rehefa avy eo de na biby eo fotsiny de ohatran'izay. Raha Madagasikara nareo de misy WhatsApp io numéro io. Mazava azy 33 azafady mazava azy manomboka amin'ny 33 plus 33 dia 6 58 47 11 73. Zay ngamban'izy mazava kokoa ho atsika. Ka marika zany dia natratra ny fenitra hoe limitena l'izy ary na vao nanomboka koa arsika tamy voalohany de ny limitena ihany koa. Tratra foana le fenitra ary mahafinaritra fa tena tsy afenina fa manampy ihany koa l'izy na de kely fotsiny ara hoe rora-paraky nga amin'ny ary amin-dralary ary amin'ny avokary. Fa izao le tao am'le votoato ny resaka no idiratsika hoe la mafia malgaso. Marina fa privé ny fandaharana iny fa misy zavatra anankiray zany verena kely le hoe cible préférée amin'ny mafia. Reto olona manao investissement amin'ny grande mine reto. Na investissement domestique io, na investissement direct étranger. Indrindra moa reto vahiny miinvestir reto amin'ny grande mine io de mamay tena mialatsiny amin'ny teny azy hoe mamay fitombenana mihitsy tratran'ny drala. Zay zany iny anisan'ny cible io satria tokony ho fantatrareo fa ny raisonnement amin'io resaka grande mine io tsy hoe une dizaine de millions de dollars fa quelques dizaines. Tany amin'ny taona 2012 anisan'ny consultant ny angaviana no ny tena zany manana an'le expertise na conflict management zany, les gestion de conflit. De niaraka tamina groupe, niaraka tamin'reto groupe pétrolier, les grands patrons zany, sy ny groupe ny ahoana reny laza zany hoe staff décideur ny ambato vita am'zany. Anaky fito zay ny autour ny table tam'zany. De rehefa nivoaka ny resaka ohatrino nantedaviny drala tam'zany de tafakatra tany amin'ny 60 millions de dollars tany. 60 millions de dollars mety tsy olana ihany tam'zany. Fa teto amin'le hoe atao compte ato le izy, atao am'ty le izy miversena. Eo tokony mifantatra aloha hoe manana comptabilité rigide et formel fa tsy souple takana hoe société familiale na société tsotsotra ny grande mine ireny. Reny côté en bourse reny, multinationale reny, ny comptabilité reny zany tena anisan'ny comptabilité enjana ary tena voaramaso akaiky. Ity vola nefany dia tsy tany amin'ny hoe any amin'ny trésor public malgache no versena. Fa zavatra tsy mazava.
De nandeha ny négociation. Tonga hatraminy hoe eny ary idio ary zay fa tsy maninona. Fa ity ny proposition-nay 30 millions de dollars ny négociation vita au niveau ny conseil d'administration anambaty vita am'zany natao réunion virtuelle de lâchons 30 millions de dollars. Faly ary ny advany rehefa tonga tany ny équipe front office zany no miresaka taminy. Fa saingy zao tato am'le deuxième condition principale le fondamentale de hoe izahay ihany no migéré an'io zany hoe Ambatovy fa alefaso ny projet na contrepartie ny projet zay financenay jusqu'à hauteur na 30 millions de dollars. Natolotra ny dossier sy ny document cadre tam'zany de manière officielle tsy afaka nandatsony satria io ny dossier efa nekena par principe le 30 millions de dollars tapina dominy rehetra tena miandralala izy fa azalany mijery azy. De mazava ho azy tany amin'ny resaka décision na marché nanany le rony après. Fa raha ny tena marina da zany de mieritreritra amindreo le grande mine hafa reo am'izao fotoan'izao zavatra ny lavina taloha ny ekena am'izao fotoan'izao. Iny aloha zany mba hahavalalànina d'autant plus rehefa jerena le équipe de négociateurs atao anatiny masanganehana ihany mieritreritra hoe tsisy zavatra hoe miaingy io na tsy miaingy ohatran'izay le zavatra. Iny zany idirako parenthèse iny. Fa ato am'le ivoaka am'le parenthèse am'izay fa midy iny. Ato am'le hoe resaka mafia zany. De manière globale, de manière générale. Ny mafia, surtout mafia latin, ny francophone koa, dia tsy mieritreritra fampandrosoana firenena zany. Tsy mieritreritra intérêt général zany. Mahasamihafa azy fotsiny de zao. Ny mafia ohatra hoe ny mafia italiana dia voatery tsy maintsy miafina. Dikan'izany zany tout ce qui est bling bling zany. Plus tu fais tout pour ne pas attirer le regard des flics vers toi. Donc si resaka bling bling ny tomobile anisan'ny farany ndaty zao arany sasany tseritseretina koa hoe iny mandeha Vespa iny eny tena deba. Fa ato amin'ny Cosa Nostra au niveau ny fantsa hoe tena le état mafieux mihitsy hita zany any Afrika tena le bling bling. Kiraro tena tonga de le pohana crocodile tonga de io zany tena mbabagaga io fa samy manana ny éducation io. Fa io de lafo io. Makany am'ireny botier reny anao zany de mahita anao hoe tony le kirarondry any tony le any Afrika ry na ohatran'izao. Fa ny antsika malagasy ndray ato am'le tomobile sy le famataranandro le jet privé bientôt haute izy de zao yacht da tsy fantatra koa hoe inona koa volamena mandrangorango
io nahitana azy. An'le bling-bling no mivoaka. Ka gary tena valalanina le malagasy nahita an'le Maybach androany. An'izay tsy malala, dia ny Lexus, version luxe ny Toyota. Ny Mercedes efa voiture de luxe ny classe S. Fa mbola tsy ampy amin-dralahy ihany fa super luxe. Maybach. No tomobile taingana amin'ny filoham-pirenena. Dia tokoa zany resaka voninahitra izy dia tonga dia zavatra manindry, voninahitra koa nentina avany. En la forme le izy, pas de souci. Ka filoham-pirenena kosa rizikina ny lazainareo. Se revony ihany ny revony izy manapaka ny zavatra tiany tapahana eo. Nareo ny tsy te ho filoham-pirenena. Nareo ny te ho vendrambendrana ambakainy. C'est le jeu sur en la forme. Fantôme comme des principes, c'est des fonds. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est moi comme ma philosophe. Comme les philosophes, tsika soratatsika eo ino. Filozofena kely le zavatra mitranga. Matetika amin'ny zavatra resahantsika eto. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Les bandes ve marary sa ahoana re? Ozy izy misy zamako taloha nanana fanaovana gazety orinasa fanaovana gazety. Fa tsy zany devant tao zany fa ny ataoko délégué ohatran'izay foana le izy miezaka ny atoko olona. Fa vitsy de vitsy zany malala hoe ana io zavatra io. De isaky mba mandalo zany discrètement any amin'le toeram-piasana tam'izany. De miova automobile e farana nanatona ana le rédacteur en chef. Namako akaiky izy io. Tena bainina ozy izy. Tam'izany ary tena frappé crâne an'ala izy bainina. Le malagasy ane bainina mahantra nefa bainina jereo ny tomobile ny bainina. Firy milliard toana kely fa ahoana tena ohatran'ny mandatra an'le malagasy bainina ozy. Ozy izy matsy ana verina zéro kely mihitsy de laza nody. Virenako le dalana Pitsorivany. Azafady ary zany. Za kosa ma tena mialatsiny aminao. Zany eo ary angaty tsy piasa mpanjakana. Zany eo angaty tsy miasa amin'ny fanjakana ho any. Zany na manao mpanolotsaina manokana io tsy mandray vola ho any. Za tsy ministra tsy filoham-pirenena. Fa maninona ny vesaran-dragana zany tena laozy izy le ry milamina ihany fa tena rehefa raikitra ny akanentsika rapitso mety ho sahirana tsika bainina. Sana parate. Rehefa tonga tokoa mifatezeran'le vahoaka tany amin'ny 2002 anisan'ny tafiditra tao anaty lista tokony hodorana ny tranoko. Anisan'ny tafiditra tao anaty lista. Fa za tsy miteny hoe saotra an'Andriamanitra fa mbola tany amin'ny rahalahy José kely tany aloha zareo. De asa angambany izay mbola nandalo tao amin'ny Guili Razanamaso paix à son âme. Zay vao toroko. Nanana fotoana tsara mihitsy amin'ny prévenir amin'ny FIP sy ny lehibe amin'ny fokotany sy ny
tsy jiladramboto fa ireo solitenany reto ino izy deo miaraka amin'ny Marikaravalomanana tamin'izany zanadambo ny foien'ny trango ho foienina ambony ambany ny trango tamin'izany zay no nahafaka inona ny tiako atongavana ary eo mahatonga an'le zavatra miverina hoe fa inona ary ny zavatra ao anatin'ny lohan'le ry ve misainy le ry ny tompona andraika za tsy tompona andraika tamin'ny fahantrany malagasy tamin'izany androany manana ny fahatanindrako aho anisan'ny frustration ny fitiavana tomobile indrindrindrindra fa vaovao semi sportive semi luxe fa tsy tompona andraika raha tamin'ny fahantrany malagasy aho fitira ity le ry ny tompona andraika tamin'ny fahantrany malagasy de maneritseritra mba nandinika ve le ry hoe tena ahoana raha fijerin'le malagasy ana am'izao e ataoko zany le parallèle zany lasa saina hoe tena hitako any le maibako zany a io zany tsy mividiny ny olana samy matakatra an'ireny rehefa ekipy fata am'le principe mihitsy hoe izany ny tompona andraikitra am'ty fahantrany ty e de ohatran'izany rehetra nefa no midedaka am'ty fiky ty so de tsy miaingy ty revoko ty il faut être vraiment timbré zany pour frimer c'est de la frime tout simplement c'est de la frime tout simplement ouais je viens pour frimer asehoko olona tsara fa manana maibaka zany koa ny kadiaka deriny écrit e zany koa ny dodge zany ny Chrysler e zay manko le revy ao zany ny Range Rover farany tompona andraikitra amin'ny fahantrany malagasy laisany ohatrany manompa olona zany reny ohatrany manesy olona reny de inona zany ny zavatra mitrango amin'ny sain'le malagasy mahita an'ireny tena miteny anareo fa ompareny le tsy vaniny ty oziny io na ao anatin'ireny invité reny ary tolan'ireny maroboninahitra maro reny misy olona atao tsy maintsy manompo hoe le tsy vaniny ty mialatsina ny fonako Andriamanitra miteny an'izany raha diso aho de ny fona tompoko fona Jesosy teny fonako mihitsy fa tsy maintsy misy olona ao anatin'ireo olona miteny an'izany hoe le tsy vaniny ty araky ny fanazavako moaly efa na io zany ohatrany hoe mifanojo le izy tantarany toy tsisy olona ka hoe manana raisonnement na mafieux mafia ka manana souci am'izany atao hoe intérêt général zany non il sera capable de vous dire hoe volako nividanana an'iny fa tsy han'ny fanjakana croyez-moi Jean bon maintenant que c'est à toi comment tu t'es enrichi très vite et de manière exponentielle de la sorte? That's the question. Comment ça se fait? On t'a vu avec tes mocassins, à pied, à Bessarette. Ton ascension sociale, c'était le fait d'épouser la fille de Isti Vaden. C'était ça ton ascension sociale. Et même pour ton dossier d'Inzet, ça a été accepté. Moi, j'ai vu de mes yeux, au niveau du gouvernement, à l'époque de Ratira Ginzet, c'est Pascal Rakotomov qui a donné l'accord. Et je sais même jusqu'au moindre virgule. Et combien ça a été? Enfin, c'est impossible. Archi impossible. Jamais, il tient n'engana de tout comme ça, va tout ça, ma vie, ça va jusqu'à tam zo. Chanori, immeuble à riz, bâtiment à riz. Oui, c'est ça, la seule et unique ascension sociale, la nature vantum,
C'est grâce à un petit démarrage, mais comme ça, qui lui a ouvert plusieurs portes. Zany tout tiens tout zany. Nazavaiko moaly io. Tsy manana souci am'zany intérêt général zany ny olona ohatran'ireny. Ke la itabataba foana eo, itabataba foana tety. Mbo lehilahy indray raha ny tsindriny avoaka amy Maibaka avao. Parady izy avany. Montre à la main, Patek Philippe. 150 000 euros. La voiture, 252 000 euros. La version blindée de mbola pino 70 000 euros. Zay. Il faut être vraiment tena malade et timbré dans la tête. Fa tsy manana an'izany, tsy tafiditra ao anatin'izany, tsy manana état d'âme atrony reny, tsy manana ohatrany hoe raha ohatra misy ivorina de manongo tena angamba ny mamany ohatran'izany. Tena mafibaraka an'ilay kely ty mihitsy. Fa tsy manana an'izany tsony izy menakavy. Tafavoaka amin'ny fahantrano. Ny vavaka sisa nentina mampandredrisa. Zay ngamba ny azoko lazaina amin'iny hoe nareo no mitabataba eo fa au contraire lazay feinao ndray be felonana. Za lo personnellement raha zarako ty malala tena mialatsiny. Tsy tao anatin'ny vision ko mihitsy zany hoe indeha hividy Maibaka zany. Tsy hitako hoe tsy mendrika ahy zany. Maibaka non. Personnellement non. Qu'est-ce que ça aura quoi comme utilisation pour moi? Même à l'époque où j'avais combien d'employés et de collaborateurs. N'androany ary za ohatra tap que zany tafa. PDG qui brasse des millions d'euros. Tsy vidy Maibaka zany mihitsy. Je serais à l'aise peut-être dans une classe S. C'est tout. Parce que je passerai plus mon temps dans mon bureau que dans la voiture en question. Ary mba tsy sariana amin'ny mason'ny olona amin'ny fialonana sy ny fieritseretana sy ny karazany. De restons discrets. Indrindrindrindra anao fa efa taxen'ny olona hoe ianao ny responsable an'le fahatran'le olona. Matoa miena ny côtelette ao anatin'le vilany. Ao anatin'ny vilanin'le olona, sasany moa lasa mifadika sotapoka teo. Anahirana. Sarotra atoro ary sarotra anarina. Ka de efa nao velomintsika toko. Ny solution moa zany de zay efa nomeko zao hoe mba hanapetrao kely le humilité zany rea. Tsy mahafatana tsy mitaingina zany Maibaka zany. Avereno amin'ny Diwan reny. Efa mba ampy le misy an'ireny Cadillac reny aloha. Efa mba ampy le ny sy dinanao an'le fitondram-panjakana. Efa nazavaiko teto nefa tsy hainao mihitsy ny tokony teo e. Tsy hainao mihitsy ny tokony teo, tsy zany ny fanarahana taty an'io taty. Fa sy dinanareo mbaka ny ratsirahonana le fitondrana. Zay mahatonga ana amin'ny teny foana hoe za aloha mialatsiny tena mialatsiny mihitsy fa amiko hafahafa amiko ny fomba nafatesan'ireo matora Tsiraka Didier. Satria c'est le seul malala an'izany manana an'le réseau miaraka amin'ny frantsay rehefa ho avy zay hoe tapitra ny domi, tapina ny domi ary tapero am'izay fifolany ny paisokady. Tsy adala iny raga iny miteny intelo inefatra ny naton'ny frantsay anongana ny zatsy na anongana ny zaroa. Fa rehefa tamin'ny Ngara Valomanana ozy izy de nanaiky satria ampy izy tsy filoham-pirenena. Nareo tsy mieritreritra an'izany satria nareo tsy manana sofina mandinika
am'le ato am'le hoe défaut professionnel zany amin'ny hoe sofina investigateur misy zavatra hitanao hoe misy incohérence zany zavatra zany cause zany zavatra mandeha zany ta tsy miteny hoe André Rajoelina ny réglé anazy izy tena ny ara tao anatin'ny le jour ny fandevena nan'Andriamatoa nanasitriana ny razana nanafenana ny vatamangatsika ny Andriamatoa Ratsiraka Didier izy tena ny ara ny tena hoe mbola niantso anahy izy alina ary amin'ny forme tsara za koa tompoko natsony ty ho izy ozy ny zavatra ataonao hoe fa mety io tam'izany tonga amin'ny maraina maty le olona tonga saina mihitsy ianao very saina tonga ianao ozy ny tanolo zay verina zéro averiko any tsy miteny aho hoe Andriamatoa André Rajoelina ny réglé azy zay le izy fa malasa saina ny zavatra ohatran'izany satria tsy afenina araky ny teneniko moa le la mafia tue, la mafia empoisonne, la mafia emprisonne, la mafia dicte tout et impose sa loi pour ne pas dire ses lois na hoe règleny ok tain'Andriamanitra toko ary ny indriany nanarina hoy ny fitenenan'izay ka dia mandra-peona ho atsika menakavy